ry havana malala mifaly sika satria afaka miona toy zao andre miten'andriamanitra andray mantsika ary andray fara tsara koa ny amin'ity andro meny tompo antsika ty ny amofinaina ho amin'izany ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika izay nanotra ny tena no ny fahotantsika anafany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'andriamanitra raintsika amen. Alarobia 12 Novambra 2022 ibanjinantsika ny lohateny hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fagagana ataonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoanao, eny izao no tsara marina. Miroro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izao no nanorina ny andriny. Amen. Deus
andeha hivavaka isika. Andriamanitra tompony fotoana ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomana aminay koa misaotra sy midera ary mankalaza eny mame voninahitra ianarinao masina izay. Tompo, manatonao mpanetreteny izay mamindrafo aminay ary mamelahany elikay no niavitra nentin'i Jesosy teo amin'ny hafijaleny. Tompo, hamakisehan'ny mofinainy izay dia tarihan'ny fananao masina mba hamantarana ny sitraponao fa izahay dia ampianariny teninao fa tokony hahandry ny fahatongavanao fa tsy maintsy ho tonga ianao. Aoka Tompo, hitombo ny finoana anao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay no vanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistily faharoa nosoratany Petera. Petera faharoa toko fahatelo ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Nefa ry malala, zao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinonareo. Ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fivebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Ray masonao, maramasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, manona ny fiadana aminao hatrany amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay mame antsika izany. Mofinainao antsika an'io novakina tamintsika teo. Petera faharoa toko fahatelo ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Ity epistily ity ravana malala no manomana ny olona ny ampiavian'ny Tompo. Tena zavatra lehibe eo amin'ny fanimpona izay ataony tsiraray ny malala izay tsy maintsy ahatongavan'ny mpamonjy indray. Aoka rovonina isika rehetra fa ny Tompo ny fotoana. Izany diavana. Ny 9:9. Mampianatra tsara ny mino ny soratra masina eto fa aza disoina amin'ny fiheveran'ny olona ny fiheveran'Andriamanitra. Manana amin'ny fotoana izy ary tsy anjarantsika no mamaritra izany fa tena fahefany manokana. Iainan'ny fiangonana sy ny olona ao amin'ny fiangonana ny mandrefy ny asa ataony amin'ny fotoanany. Heveriny fa izy ny tena mandamy izany. Eto anefa mampianatra mazava ny soratra masina fa ny Tompo ny fotoana. Ka aoka ny asany no banjinina ary aoka ampiasainy ho amin'ny asany fa tsy ho laliany fahatany ho amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoana satria tsy antsika izany. Aoka ho vonona isika rehetra fa ho avy tapoka ny Tompo. Izany ravana voalaza 9:10. Koa satria ny Tompo ny fotoana dia aoka ho tsaroantsika fa fampianarana efa lazain'i Jesosy ny fiaviany tahaka ny mpangalatra. Lesona lehibe eo amin'ny fanompoantsika izany ka mahatonga antsika hibanjina tokoa ny mandrakizay fa tsy ny mandary sy ho levona. Na ho tampoka aza nefa izany dia aoka zava fa efa nampomany ela isika tamin'ny alalan'ireo teny sy fampianarana mba hampiorina sy hampibebaka antsika. Koa hevery ry havana izay tandrify fa manana amin'ny fotoana ny Tompo. Tanterao izay tsara ary aoka hanana toe-panaraka an'Andriamanitra mba isehontsika ho vonona mandrakariva amin'ny fiaviany. Tsarovy fa tampoka tahaka ny fiavian'ny mpangalatra ny androny. Noho izany dia kendra hatrany ny voninahiny isika. Saina izany ry havana ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza aminay fa tokony ho vonina mandrakariva izahay fa ny Tompo ny fotoana satria efa ho avy tampoka ny Tompo. Misaotra Tompo fa mitarika anay andiny teny izany amin'izay tokony ataonay. Tompo, sitrano ireo marary kome fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra ianao koa toany ny asa fitsaboana. Tompo, amparezo ireo azony manjo ary vonjeno ireo sikola sy ireo sahirana. Ijojovanao ireo any ampigadrana ihany koa. Tao ny fiazakazanay amin'ny asa mandraraha atao, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasanay tsara rehetra. Ampy mizara amin'ny fahasoavanao, ko tanterao izay mahasoa ny mpanomponao tsiraray avy. Jereo manokana ny firenenay Jesosy, indrindra ny amin'ny ezaka narena ny firenena, ny amin'ireo asa ministera samy hafa, ka mba hisian'ny olo-marina tokoa vonina anangana sy anarina ny firenena. Perika pelantananao izany, ny vavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy mpanasitrana anay,
zay efa nampiombona anay koa hivavaka hoe raha nay eo zay any an-danitra ao masina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meona an'io zay anina sahaza ao anay ary mamelahany elikay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha isafitrona ry havana malala ny tsorana tolotranao aminaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah mpiandro anao, tsy hanan-java mahory ianao, mampandry anao amin'ny amaintso izy, mitondra anao amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona amin'ny fanahinao izy, mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Amen. Deon'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.